Légumes Venezuela, 3 000 € par mois. Salama daholo, miminana hakona. Deuxième année amin'ny ausbildung MFA za na ihany koa hoe formation professionnelle en tant que assistante médicale. Après an'ity vlog nataoko ty a dia be dia be nareo na dia efa message ana nanontany mombamomba an'le hoe MFA na ihany koa hoe médecine faran'eritreritra. Tsy voavaliko tsirairay daholo moa zany le fanontaniana napetraka aloha ny ezahako natambatra ao anatin'ity vidéo iray ity ka ara-misafidy. Fa inona marina ary zany le assistante médicale e? Ny MFA zany a dia 70% administratif dia 30% technique. Ny voalohany dia eo amin'ny sehatry ny administratif. MFA moa zany la plupart du temps mijanona eo amin'ny hanimandonga. Manao rendez-vous, mikarakara ny dossier rehetrarehetra, miprescrire fanafody, ny taratasy rehetrarehetra hoe ilain'ny patient zany a dia ny MFA daholo no mikarakara anazy. Ao anatin'izay ihany koa ny téléphone. Ohatran'ireny hoe call center kely ireny zany. Satria ohatra ny patient te-haka rendez-vous fa marary sy ny sisa sy ny sisa. Ny point faharoa dia eo amin'ny sehatry ny teknika. Izany hoe amin'ny mahazay hoe assistante médicale anazy zay a dia tsy maintsy misy resaka médecine ao anatin'ilay izy. Ao anatin'izany ny fanalana rà, manindrona ihany koa ary ny eo amin'ny sehatry ny laboratoire. Ka inona ary ny critère ilaina raha ohatra ka te hanao ausbildung MFA? Le izy tsy voatery hoe manana expérience be fa kosa mila manana bac. Le bac tsy akifidy hoe série A, D, C, scientifique. Adiny eo ihany zany. Rehefa manana bac fotsiny ianao a dia efa zay. Eo amin'ny resaka langue indray ary, niveau inona no afaka manao MFA? À partir de niveau B2 ny tena tsara kokoa a C1. Question manaraka azy indray ara dia hoe aiza no miasa dia impiry mianatra ao anatin'ny herinandro. Toerana isaina dia any amin'ireny Hausarts-trem. Efa misy choix be dia be koa anefa. Ohatra hoe any amin'ny gynécologue, any amin'ny HNO, any amin'ny orthopédie, any amin'ny augenarzt. Ireo fara-artiste rehetrarehetra izay fantatrareo a afaka iasana. Ny première année a dia mianatra indroa isan-kerinandro dia 3 andro izany a any am-piasana. Deuxième année kosa dia indray andeha mianatra ihany ao anatin'ny herinandro. Dikan'izany dia hoe 4 andro izany ianao any am-piasana. Troisième année koa mitovy amin'ny deuxième année ihany. Question manaraka indray ara dia adiny firy no miasa ao anatin'ny herinandro? 38,5 heures be izao no miasa ao anatin'ny herinandro. Dikan'izany dia hoe presque 8 heures par jour izany ianao no miasa. Le izy tsisy hoe frushiste na martsiste fa ohatra hoe miditra amin'ny valo ny praksisinareo dia mirava amin'ny 3 a dia miditra amin'ny valo ihany koa zany ianao a dia mirava amin'ny 3. Question manaraka indray ara dia hoe miasa weekend dia valiny dia tsy avy hatrany. Tsy miasa weekend ny MFA. Eo amin'ny sehatry ny vacances indray arany izao. Raha ohatra ka hoe vacances any am-pianarana dia afaka maka vacances soamantsara ianao. Izay tianao hangalana vacances anao zany. Io araka ilay noteneniko hoe arakaraka ny praksisinao ihany io a dia arakaraka an'ilay règle ao am-piasana anareo. Fa ny anahy manokana izao a izay tiako hangalana vacances dia afaka hangalako vacances. Dia ity seka adiniko jour férié a tsy miasa ny MFA. Question manaraka indray ara dia hoe azo iainana ve ny karamana MFA? Eny tompoko, azo iainana soamantsara. Fa kosa ny mpampiasa tsy miavaka ny trano fa ianao ihany no manofa trano zany. Misy tohizana amin'ny flegy ve le MFA? Non. Eny e, misy point commun kely ihany fa ny flegy zany a ohatran'ny hoe contact direct avec le patient betsaka kokoa fa ny MFA indray a resaka taratasy no tena betsaka ao anatin'ilay izy. Io monka voavaliko tamin'ity vidéo ity daholo ny question nanipitika ny saina. Aza adino misabona dia apetrao amin'ny commentaire raha ohatra hoe mbola misy fanontaniana nareo a dia ho ataontsika amin'ny vidéo manaraka indray ary. Veloma daholo!